tena voakasika anaty le izy tena hoe cible le izy tena hoe hiara le izy tsy afaka miala aloha zany a zay interne qualifiant manao chirurgie vehivavy dia le izy koa tsy hoe ny prof rehetrarehetra no manao an'le izy daholo fa misy zany efa hoe efa somary ohatry ny hoe malazalaza ratsy ny ankizy na ohatra hoe za zao te hanao chirurgie ohatra après quelque temps dia maheno an'izay hoe misy ohatr'izao dia lasa any amin'ny choix hafa ny ataoko dia raha ohatra hoe jerena ny proportionna vehivavy sy lehilahy manao chirurgie dia presque tout dépend daholo miditra any satria vao mahafantampantatra an'izay situation izay a dia hoe aleo tsy mandeha makany fa hoe ohatra hoe aleo mba any amin'ny zavatra hafa ohatra fa au lieu de hiaina an'izany zavatra izany dia io nefa ny ohatra ny hoe za le interne qualifiant chirurgie dia miimpose zany miimpose le lehibe ohatra tsy haiko de façon tsy haiko zany le façon hitondràna le izy hoe direct be le izy sa indirect le izy satria mifamanohitra ianao zany dia mijaly be anaty le cursus satria tsy maintsy andalo eo dia ohatra koa ohatra hoe nanao focus quelque part ianao dia zareo samy prof nefa ny afaka le prof anankiray ihany dia efa afaka manakana ohatra ny mandeha ohatra ny hanao chef de clinique dia zareo samy chef no mifandinika hoe ty ve ny atao chef de clinique parmi les internes qualifiants sa tsy dia raha misy anankiray miteny za tsy pour an'io dia tsy pour daholo tout le monde donc fini zany cursus fa dia mijanona spécialisation tsy afaka mandroso tsony dia tsy ny service rehetrarehetra nefa misy service tsisy an'izany fa misy nefa service dia ny ankizy tsy te hanohatra an'izany fa dia efa hoe zay zany le zava-misy dia miafitra amin'izay ny ankizy. Trangam-piarahamonina iray misy eny anivon'ny anjerimanontolo ny kolikoly ara-pananahana na ilay antsoina hoe corruption sexuelle momba izany indrindra no resahantsika anatin'ny fanadihadiana. Kolikoly ara-pananahana io dia voasasy ny lalàna raha mamaky ny ao amin'ny andininy fahatelo amby telopolo sy telonjato bis sika ao anatin'ny code pénal na ny lalàna famaizana eto Madagasikara moa zany dia hita anatin'io ireo olona izay manery mpiara-miasa aminy hanao firaisana ranofo sy ny zavatra tahaka an'izany mampiasa zany ny fahefana ananany mba isandana asa izay tokony atao ny asa normal na fahasandaina firaisana ranofo na mitovy amin'izay dia voasazy ny lalàna voasazy amin'ny sazy an-tranomaizina sy ny lamandy ihany koa zany ao anatin'ny code pénal izay zavatra izay dia ireo nefa ny zava-misy atao amin'ny fiarahamonina malagasy dia samy mahafantatra isika fa misy io kolikoly ara-pananahana io fa vitsy dia vitsy aloha ny olona samy teny satria matahotra no voaroaka ny ampiasana matahotra no voaroaka ny ampianarana sy ny sisa. Ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny fahefana eo am-pelantanana hikatsahana firaisana ranofo no famaritana ny kolikoly ara-pananahana raha nitatitra ny Bianco momba izany nivoaka ny volana Aogositra 2024. Miseho amin'ny endriny maro ny kolikoly ara-pananahana eny amin'ny oniversite. Anisan'ireo lalam-piofanana tena ahitana azy ny medicine. Toy izao ireo fijoroana vavolombelona ataon'ny mpianatra. Any amin'ny biblioteka efa tamin'ny efatra vao miala tena dia nasaina nandeha makany tsy tena tadidiko inona ilay antony tena nandeha nampakanizany anaty amin'izany fa d'habitude misy zavatra fanaoviny anahy matoa za mandeha makany dia efa tamin'ny efatra dia tonga tao hoe mbola tany amin'ny bloc izy prof dia tsy maintsy miandry ianao efa tamin'ny dimy sasany angamba vao vita le bloc izay izy niakatra hatrany amin'ny mpaniatrana miditra tao amin'ny bureau dia miresaka eo dia nandrosonatra ny coca izay dia le coca tsy tena coca tora fa nasinatra ny whisky kely tsaikitsaiky izay dia izy tsy manontany hoe fansotro whisky sa mbola fa hoe ohatry jaune ritière rehefa ohatra ianao un jour makany amin'ny chefinao ohatra ny hoe ianao zany tonga dingako ohatrany dia ohatra rehefa chefinao no miinvité dia tsy maintsy misy ohatra ny hoe mba misotrosotro whisky kely na ohatra zany dia ianao koa za moa za koa ohatrany tsy dia mety hoe mety hoe efa ohatr'izay zany le izy rehefa amin'izay to dia fanina be fotsiny nefa dia izy kely fa tena fanina be dia mipetraka teo dia avy eo amin'izay za zany teny handeha ody amin'izay dia avy eo izay vao nahitana fanina teo dia efa angao izy indri fa napetraka kely dia makina kely azaho izy ndreny mbola tsy nisotro an'ireny mihitsy ohatr'izany dia rehefa avy eo niteny hoe dia hoe mbola isisa dia zay zany miasista ihany handeha ody
satria andro efa manomboka miariva be ihany izaho nefa tsy savady avy eo zany dia avy eo izy nipropose ndao ry fahateriko indri dia nateriny tena jusque tany aminay nefa zany zavatra zany hoe le prof manatitra tena zavatra bizarre be zany dia io zany tout le monde efa mahita hoe tsy normal hoe iny izy étudiante dia ampanatsolo le prof miditra amin'ny bureau ao amin'ireo professeur rehetrarehetra reo sady manana trano manana tena hoe birao zay vao iny dia birao dia misy salon dia misy bureau dia misy famille dia mbola manana birao koa izy eo ampita eo ohatrany hoe fanaovana fandraisan-consultation dia izay no mahatonga an'zareo manao an'iny dia misy hoe fahan'zareo koa izy misy zao ka anankiray dia nanao concours izy dia concours n'interne qualifiant zao concours tsotrany hoe atao Antananarivo fa concours national iny dia izany hoe faculté rehetrarehetra Majunga, Fianarantsoa, Tego rehetrarehetra iny manao daholo dia tiako tenena hoe somary mila olona compétent be vao afaka amin'ilay izy mila olona zany hoe tena tia tena hoe que le meilleur gagne fa izy ho fadiny efa midika izy hoe compétente le vehivavy dia nisafidy spécialité anankiray izy dia avy eo nefa izy tratra an'izay zavatra zay dia tsy ohatrany hoe misy tsy nanaiky an'izay zavatra zay izy dia lasa ohatrany hoe dia io mantsy rehefa tratran'iny ka tsy manaiky ianao dia tena misy olana be mihitsy satria le zoky foana no ao foana zany no miainao dia ianao tratran'ny sous pression dia lasa ohatrany hoe rehefa tsy ohatrany hoe samy mpiara-miasa zao ka tsy mifanaraka dia bizarre be ny fiainana lasa ohatrany hoe tsisy ambiance. Matahotra amin'ny mpianatra maro ny samy joro noho ny fanahinany amin'ny ho avy. Voatery manao faussaire zareo fa indraindray koa zareo manana réputation malaza mahay dia indraindray izy tsy monsieur passé mal fa rehefa le hoe manohitra amin'izay no arakaraka le olona dia izay le izy hoe tsy nrehetrarehetra manao izy fa arakaraka le olona misy olona tsy mahazaka le hoe tsy mahazaka ty olona ty dia ny ohatra ananany tovara le olona ohatra hoe olona mbola vao première année spécialisation zany mbola afaka ataon'izay tiany atao dia forceny ohatra na hoe étudiante ohatra dia zay tiako ihany no ampianariko fa ty masosona ty dia tsy mikadreko tsara sasain'olona iteny tena hoe miankina be amin'zareo ny fiainanay. Misy ireo efa antarena tany amin'ny tompon'andraikitra saingy mifototra any amin'ireo mpianatra indray zany rehefa avy eo. Tsy any amin'ny medisina ihany anefa fa saika ahitana ny kolikoly ara-pananana ihany koa ny any amin'ny lalam-piofanana hafa toy ny ao amin'ny fakulté any teny Amantsoratra. Misy an'ilay namako akaiky izay dia izy tsy ao amin'ny département dex izy fa any amin'ny lettre dia izy manao mémoire anyty tena azy ilay encadreur dia izy nefa tsy nanaiky mihitsy dia vao tsy nanaiky nefa izy dia isaky ny misy zavatra atao impression na ohatra zany resaka fichina le anaovana an'ilay boky dia ampandaovana vola foana dia nefa zareo tsy izy reo akory ny encadré n'ilay mpampianatra fa misy anankefatra zareo tamin'izay dia le sipa anankefatra samy anontaniany daholo hoe nareo hoe mitakin'ilay mpampianatra vola dia nefa ny ankizy sasany tsy takin'ilay mpampianatra vola fa juste ohatra hoe le vola anaovana impression fotsiny ohatra zany fa izy ihany nitakin'ilay mpampianatra vola satria misy tsy nanaiky an'ilay fikotin'ilay mpampianatra. Tena misy ka tena misy miendrika isaony misy le mpampianatra zany mifanaraka ohatran'ireny le hoe makamakorela reny dia tsy haiko izay fanarany zareo na miara-matory indray alina na miara-matory amin'ity telefona ty mpianatra rehetra manana telefona daholo amin'izao mpampianatra manana telefona Facebook dia tsy haiko izay ahoana fomba hifanarahany any fa matetika ny hitakalon'ilay izy dia le any amin'ilay note rehefa tonga ny fiafarany tao am-pianarana ny ankizy vavy matetika ny tena tratran'izy io fa misy ny amiko nefa na mpianatra lehilahy dia tratra zay miaraka amin'ny mpampianatra vehivavy
fa misy mpampianatra vehivavy miaraka amina mpianatra lehilahy amin'ny université. Mety tsy dia tena fanahina loatra ny ampiandohana ny roboka amin'ny kolikoly ara-pananahana ho an'ireo mpampianatra manao azy. Mety ho ny mpianatra mihitsy koa no mitady. Hoy ny fanazavan'ny mpampianatra iray efa nanao izany, mpampianatra ao amin'ny fakulté any teny Matsoratra eny amin'ny oniversité an'Antananarivo. Mpampianatra ny mampampianatra azy fanta fa zavatra tsy azo atao zany sy tsy tokony atao mihitsy. Fa misy koa le mpianatra mihitsy no tena manao zay fomba hijangajangana sa inona milina zany. Mpianatra tena fanta mody angatany numéro anao. Mba misy zavatra ilaiko aminao raha misy fa mba te anontany korona misy zavatra hafa tiana anontaniana. Tena tsy etretinao mihitsy ho tonga any ny hafaran'ilay resaka fa rehefa miresaka matetitetika aminy eo anao dia zay le ngamba le anatin'ilay vavaka nampianarin'ny tompo aza mitora ny fakapanahy. Tonga dia lasa mandeha ho azy any fotsiny resaka ao avy eo. Ny zavatra nangatahana akoatran'izay traitement d'efa vera madinidinika dia manampy azy amin'ny ohatra any amin'ny fanaovana boky. Dia tafiditra hatrany ny fiainam-pianakaviany mihitsy ilay izy rehefa avy eo manana olana zay fa mba hampio ohatran'izay. Tranga mamoehatra, loza miatra amin'ny mpianatra malagasy ny kolikoly ara-pananahana. Tsy samy toroka ireo iarany, maneho ny ataon'ireo mpanao azy. Tsika zany mila manova fomba fiaina mihitsy eto Madagasikara, mila sahy koa tsika mieritreritra hoe tena ratsy tokoa ngetra ity kolikoly ity ary ity kolikoly ara-pananahana ity teneniko anareo fa tena mamotika fiainan'olona, tena zay potika satria ireo ankizy mpianatra ireo zao voatery zany ny vehivavy tsy maka ny spécialisation anankiray io satria tsy te hiditra amin'izay resaka kolikoly ara-pananahana izay. Dia zavatra hafa zany ny ataony. Discrimination na fanavakavahana ny vokatra voalohany zany azo avy amin'izy io. Dia eo koa ilay hoe tena matahotra mioroory foana ilay olona isan'andro. Hoe izany efa nianjadiany izao dia efa fantatry ny olona iny dia jereny foana isan'andro. Zavatra rehetra izay ataoko dia arahany maso daholo, mioroory ilay olona. Dia izany ve dia rariny. Fa zany efa mahita fa raha amin'izao avancé teknôlôjika misy amin'izao fotoana izao sarotsarotra ihany le micontrôle an'le fihetsika mivoana ohatran'ilay. Satria le adihevitra sy fifandraisanao anatin'ny mail, ny téléphone, ny réseaux sociaux tena impensable araka ny fiteny. Misy amin'ireo mpianatra ihany koa no manao sosikevitra ny amin'ny tokony hanaovana fanentanana fampahafantarana ny lalàna momba azy, ahafahan'ny mpianatra miaro tena araka ny lalàna. Azo toriana eny anivon'ny fitsarana ny kolikoly ara-pananahana. Didin'ny fehezan-dalàna famaizana ao amin'ny andinin'ny 730 bis iray ka hatramin'ny 3 taona tranomaizina miampy lamandy iray tapitrisa ka hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny fanaovana ny kolikoly ara-pananahana. 2 ka hatramin'ny 5 taona tranomaizina miampy lamandy 2 ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ny fampitahorana sazy na fanaovana tsindry amin'io tranga io. Ny lalàna amin'ny feno kolikoly indray dia mamaritra ny sazy 2 ka hatramin'ny 5 taona tranomaizina miampy lamandy 10 ka hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ho an'ny trangana fiangarana na ilay antsoina hoe favoritisme. Efa nandefa zany izay fanairana any amin'ny Bianco amin'izao fotoana izao mikasika an'ireo tranga ireo sy ireo olona ireo mba hankafany fanadihadiana amin'ny fomba ofisialy.